Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana Dinika amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahitalavitra ary ny tambajotra tsirasera amin'ny alalan'ny internet dia miaraba ny vahintsika ihany koa Andriamatoa Ihaja Andrenavony tonga soa eto Antananarivo sady tonga soa eto amin'ny studio ny MBS. Misy antony manokana matoa izy no vahintsika eto anaty fandarana ity satria candidat avy amin'ny atokotiky Madagasikara tany amin'ny tanànan'ny Moramanga ny tenany. Anisan'ny tanàna tena hoe commune nahitana hoe fisavoritana raha izay ngamba azo ilazana anazy ny commune ny Moramanga nandritra ny fifidianany satria dia fantatra fa ho averina zany ny fifidianana Andriamatoa Ihaja Andrenavony mamerina fiarabana aloha dia tonga dia irosa amin'izay dinidiniky izay tsika rehefa dia faly miarabanao koa zay Monsieur Joël nanasanay teto amin'ity fandarana Dinika eto amin'ny MBS ity. Miaraba ihany koa ny fampijery fahitalavitra rehetrarehetra ary indrindrindra miarabantsika poniny Moramanga izay antony iray nahatongavanay eto amin'ity MBS ity. Araka ny voalazako teo Ihaja Andrenavony araka ny fantatra koa tamin'ny faran'ny herinandro teo dia ho averina zany fifidianana ao tanànan'ny Moramanga. Ianao nandresy raha le vokatra teo aloha tonga dia afaka mitondra fanazavana misimisy ve ianao mikasika an'izay toe-javatra izay. Raha ny fanapahan-kevitry ny tribunal administratif izay manana ny andraikitra sy ny zo nomen'ny fanjakana ilaza izay valin'ny fivoka-pifidianana izay dia averina ny fifidianana ao amin'ny commune urbaine Moramanga izay nandresenay raha ny vokatra navoakan'ny Seny Vonjimaika. Vokatra izay moa zany dia iverina io fifidianana io. Etona nefa dia mbola tsy voafetratra eto miandry ny toy antsika. Tena mbola tsy voafetra ny daty aloha fa raha ny voalazan'ny lalàna dia eo amin'ny 120 jours eo zany hoe 4 mois eo zany aorinan'ny proclamation. Misy 4 mois zany efa-bolana ahafahana miomana raha iverina le fifidianana. Izay anefa zao rehefa nandinika ny famoahana iny lalàna iny dia tsy maintsy hitondra ny porofo rehetrarehetra hanamarinanay fa tena tsy mitombona ilay lalàna ny voaka satria le didy manambara hoe averina fifidianana. Inona ny antony? Raha ny antony namoahandrareo ny didy izay tena toerana moa zay tamin'io fotoana io ny hainy tokoa izay didy zay tany Tamatavy zany dia hoe noho ny tsy fahatomombanan'ny fikarakarana manerana ny birao mpifidianana manontolo tao amin'ny commune urbaine Moramanga izay niteraka influence tamin'ny safidin'ny vahoaka dia ho averina ny fifidianana. Raha mandinika nefa izahay sy raha nikirakira ny zava-nisy rehetra nandritra izay fifidianana izay. Raha tsy ilaza fotsiny tsika aloha voalohany indrindra raha nijerena ny PV rehetrarehetra izay eto am-pelantananay dia tsy nisy mihitsy remarque anaray ary ny PV tamin'ireo birao mpifidianana rehetrareo ao anatin'ny fokontany 13 tsy nisy fitarainana avy amin'ny candidat sivy tao amin'ireo avy amin'ny délégué ny candidat sivy tao amin'ireo PV rehetrarehetra ireo. Rehefa nanao déclaration ny Seny izay nanao déclaration ny valim-pifidianana provisoire dia nilaza ry zareo fa nizotra tamin'ny atsakany sy andava ny fifidianana nandritra ny andro ny fifidianana io tao amin'ny commune urbaine Moramanga izany na ny Seny Moramanga izany na ny tao amin'ny provincial tany Tamatavy izay natrianay ihany koa izany déclaration izany. Rehefa tonga indray ny andro ny tribunal rehefa nijery izahay dia tsy nisy nitory mihitsy ny candidat sivy na ny candidat sivy zany na ny olon-tsotra tety ivelany izay mananjoy tory raha ohatra ka mahita zavatra tsy mety nandritra ny fifidianana fa tsy nisy izany fitoriana izany. Tsy azonay ny hoe mikorotana sy tsy mikorotana fa raha mikorotana tokony hitory raha hitanao fa misy tsy nety ny fandehanana tokony nisy ny fitoriana hatramin'ny namoahana ny didy anafoanana ny fifidianana iny dia tsy nisy mihitsy ny fitoriana tao amin'ny tribunal administratif Tamatavy. Zany raha fitinina kely izy aloha mba tsy ho very le mpanaraka antsika Ihaja Andrenavony nandeha fifidianana tsy nisy fitoriana tsy nisy fitarainana fa foanana le fifidianana dia averina. Fanampin'izany arany ny observateur izay tonga tany
tsy nisy fitarainana fa nanaoko hoe nizotra azo atao tsara ny mianterine inona moa zany iny fifidianana izy satria nisotra araky ny tokony ho izy ireo observateur tonga tao izay mbola ho azonay moa fa mbola tsy azonay androany le rapportny observateur fa efa niteny anay izy teo efa nanome toko fa omenanay ny rapport ny observation nataony tamin'ny nandritry ny fifidianana iny izay profo mivaingana fa nisotra tsakany sy andavany ny fifidianana nandritry ny androm-pifidianana iny tao amin'ny commune urbaine Moramanga. De fampatsivana sy famitinana ihany koa hoe ianao zay avy amin'ny atoko mpanohitra satria avy amin'ny atoko tiako Madagasikara no nivoaka mpandresy tao anatin'ilay fifidianana mieritreritra hoe iajandrena vony hoe satria no ianao avy amin'ny atoko mpanohitra dia izay ny antony hoe nanafoanana fotsiny izao an'ilay fifidianana. Misy lafiny anankiroa zany raha resaka fifidianana tao Moramanga. Voalohany aloha zany matoa ny team nylany izay zany no candidat ny team tao dia team zany ny tian'ny olona teo amin'ny commune urbaine Moramanga sy olona nitondra ny anarana team tao. Manaraka zany matoa tsy lany ny izay nifaninana taminay dia mazava ho azy tsy tiany olona zany izy. Provony zany raha vao nivoaka ny didim-pitsarana tamin'iny dia efa maro be ireo olona niteny taminay hoe efa tsy rariny kosa zao fa dia efa tsindry azo lena fanaovana tsinitsinina ny safidinay. Ary raha ataontsika raha anao pétition raha izahay mety havita page tsy azoko tany saina mety ho 100 page angambany fa mbola tsy niditra tamin'izay zay aloha fa tsy maintsy hiditra amin'ny pétition zay hoe raha izao no zava-misy dia tsy maintsy hisy recours hafa indray hidirana satria dia tena tsindry azo lena fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka tokoa le izy. Sivy ny candidat tao mpifaninana tao amin'ny commune urbaine ny Moramanga. Ny candidat sasany nifaninana tamin'ny Iajandrena Vony hoe nanahoana ny fomba fahitany tao aorianan'ilay hoe fanafoanana ny voka-pifidianana sy famerenana indray ny fifidianana. Raha ampatsahivina aloha vao nivoaka ny valim-pifidianana mbola tsy officiel akory arany mbola tsy provisoire tamin'ny CENI fa hoe tena samy nanao ny collecte ny daholo ny tsirairay dia efa nanaiky ireo candidat ambiny akoatran'ny candidat ny IRD zany fa ny team no mahazo ny fandresena ary nanao conférence de presse moa zany zay tamin'izay ka nanaovan'ny zareo fanambarana fa dia miarahaba any candidat ny team Iajandrena Vony zay fa izy no nandresy teto amin'ny fifidianana. Taorinan'izao indray rehefa ny fampiantso izahay dia nanao zareo hoe dia efa tsy rariny fa tsy mety izany fanapahan-kevitra izany satria rehefa tokony ny safidim-bahoaka no ajaina dia tokony safidim-bahoaka no arahana koa izahay dia manohana anareo amin'izay zavatra ho avy manaraka eo na inona no ataonareo na inona no ataonareo. Raha ny lalàna nefa raha sanatria zany moa hoe tena miverina tokoa ny fifidianana tsy maintsy eo daholo ihany ireo candidat sivy ireo. Dia ahoana mety ho fizotra marina moa fa mbola hoe misy ny recours hafa ho atao zany hoe mbola tsy tena tonga any amin'ilay hoe tsy maintsy hamerenana fifidianana antsika Iajandrena Vony fa inona ny mety hoe fiaraha-miasa mety hisy eo amin'ny candidat sasany raha ohatra ka hoe tena tonga any amin'izay hoe tsy maintsy hamerenana fifidianana izay tokoa. Raha ny fombafomba ara-politika toy izao moa zany dia tsy maintsy mety tsy voatery tsy maintsy hiverina amin'ny fifaninanana ny mpifaninana rehetra tsy voatery zay fa mety tsy maintsy hisy ny alliance zany. Efa ao anatin'ny fifandiniana an'izay tokoa izahay amin'izay alliance izay ka ho hitantsika eo fa raha izay tokoa no tsy maintsy andehanan'ny fandeharana andraraha hoe hisotra amin'ny fifidianana isika arakaraky n'izay parcours rehetra ho ataonay eo dia tsy maintsy hisy izay alliance izay. Zany hoe ohatra lasa deuxième tour zany le fifidianana raha vazivazina raha atao vazivazy le izy. Ohatra hoe lasa deuxième tour le fifidianana communal eo Moramanga. Tena ohatrany lasa deuxième tour mihitsy satria izao moa zany ny sitrapondry zareo raha hisy zay zavatra zay dia mety hisy ny deuxième tour satria le alliance tsy hoe hisy deal iarahana fa fotsiny kosa ho fanajana ny safidim-bahoaka dia tsy maintsy atao izay ampisongadina zay efa tokony ho voafidy teo satria izay ny fahamarinana ary izay ihany koa ny tokony ho izy raha ny fijerin'ny vahoaka ny Moramanga. Inona ny mety hoe azo andikana ara-politika zay angamba ametraka anazy
iny azo antokiana ara-politika an'izay zavatra niseho izay iajandrena vony satria tatoato nisy mpitsara ihany koa nandeha mifampiresaka tamin'ny fikambanana irasam-pirenena Transparency International amin'ny teny fa misy ny mpitsara mahazo tsindry, mahazo pression tao anatin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana sy famoahana an'izay vokatra ofisialy zay. Mety hoe tafiditra any amin'izay ve io resaka io raha ny fahitany iajandrena vony anazy hoe mety nisy tsindry ve tany sa inona satria tena matsikaika zay vao hoe nisy fifidianana, tsy misy fitarainana, tsy misy fitoriana fa ny didy mivoaka dia hoe averina fifidianana. Raha ny déroulement-tany aloha zany tokony amin'ny telo nanomboka ny fitsarana. Amin'ny 4 zay vao manomboka le izy. Zany hoe nisy adiny iray zany tao. Zay tsy fantatra hoe inona ny antony. Antso atarby sa inona sa inona. Raha hoe tara le fitsarana tamin'ny voalohany satria nisy adiny tsy maintsy nitsaraina ny maraina. Vita tsakany sy andava ny fitsarana ny maraina tamin'ny 20 dia tapitra 20 mahery kely teo dia anomboka ny proclamation ny fitsarana ny didim-pitsarana momba ny fifidianana ny ariva amin'ny telo izay prévu amin'ny telo fa niemitra hatramin'ny 4. Eo zany to dia fa manome ihany hoe fa inona ny antony, fa inona ny antony nampiemitra. Mety isy antony azony zareo lazaina fa manidikidika ny saina ihany izany. Raha jerena ihany koa ny décision izay niraisin'ny fitsarana raha mihoatra amin'ny zava-nisy rehetra izay profo efa nitonononay teo dia tena mifanohitra tanteraka amin'ny didy noraisina ny zava-misy sur terrain sy ny zavatra nikirakiraina rehetra andraisana an'izay didy izay. Satria raha ny PV izay anananay sy ny PV anananay ny asandry zareo izay ananan'ireo candidat hafa reo ihany koa dia mamerina ihany fa tsy nisy fitarainana na iray ara ao anaty PV, tsy nisy mihitsy remarque ao anaty PV na ray ara fa ny fitsarana indray no nanapa-kevitra hoe noho ny tsy fahatomombanana ny fikarakarana tsy fantatra zany hoe inona ny base ahafahana mamoaka izay didy izay satria raha ny zava-nisy rehetra dia mifanohitra amin'izay tokoa fa dia nandeha tsakany sy andavana ny fifidianana. Ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera izay anisany niara niasa ihany koa tao aminareo tao anivon'ny antokotriky Madagasikara nandrereny fotoam-pifidianana iny anisany tena hoe tafitohana na eny hoe tsy maintsy averina ny fifidianana ao Moramanga satria mandresy ny antokotriky Madagasikara ve dia izay no tsy maintsy fanapa-kevitra andraisina. Nilaza izy hoe tsy maninona fa raha averina dia resy ihany ny anaran'ireo matsa ny candidat ny antoko eo amin'ny fitondrana zany. Ahoana fahitanao anazy? Manana espoir foana iajandrena vony. Averiko foana raha hoe tena tsy maintsy tonga amin'izay satria mbola misy recours hafa ao atao. Raha tsy maintsy tonga amin'izay dia tena efa nisy zava-nisy ohatr'izao moa tao aoriana fa dia écrasé le adversaire tamin'ny fifidianana tany aoriana izany. Ary remake ozy izy ny fitenenana amin'ny teny anglisy tsy maintsy izay indray koa niseho amin'izao fotoana izao raha mandeha misotra araky ny madio tokoa ny fifidianana, madio araky ny tokony ho izy ka manasa ny mpanara-maso rehetra izahay. Tsy maintsy isy ihany koa araky ny efa dradradradraitsika hoe ireo lisy-pifidianana dia mila araha-maso akaiky satria ny lisy-pifidianana ny fototra mampadio sy mampaloto ny fifidianana. Fa raha ohatra ka ny fanara-maso efa napetraka teo aloha hiadina amin'ny mampaloto ny fifidianana ny alabato sy ny rehetrarehetra dia tsy mahafaka mihitsy ny angalabato fa ny lisy-pifidianana kosa io ny tena fototra iray tena faino zany ny fitenena ahafahan'ny mpangalabato mangalabato ka tsy maintsy fototra any amin'izay zavatra izay ny action rehetrarehetra alohan'ny anombohan'ny fifidianana mba hisiny mangarahara tsy isiny tsonony hoe andaotsika hanao comparaison zao na izao na izao fa mba fifidianana madio sy mangarahara ary tena ny safidim-bahoaka tokoa nivoaka eo. Izahay matoa manao recours tsy matahotra akory ny hiverina amin'ny fifidianana fa ny anay dia ny fahamarinana ihany no tianay ho avoaka. Ny fahamarinana mialatsiny dia io valiny voalohany io. Ny valiny izay navoakan'ny tribunal dia midika aminay fa alternativa ho amin'ny tsy fahamarinana izany satria ny fahamarinana dia io valiny izay ny bataina ny fandresena io ka izay mahatonga anay hoe izay solution makany amin'ny lalana hafa izay dia mbola tsy eken'ny saina mihitsy aloha
atreto mbola hitady sy fomba rehetra zay ampanjakana ny fahamarinana izay fomba manaraka ny lalàna ihany koa anefany eny ary dia makasitraka ny ajan-drena vony ampatsivika any fa candidat avy amin'ny atokitrika Madagasikara tao amin'ny commune urbaine ny Moramanga ny tena nandritra ny fifidianana teo nivoaka mpandresy izy saingy nanapa-kevitra ny teo anivon'ny tribunal administratif fa ho averiny zany fifidianana zany dia mbola hitady ny fomba rehetra moa ka hitady izay fomba rehetra mba hampanakery ilay vokatra teo aloha hiaja Andrena Vony amarantsika fandarana hiaja Andrena Vony afaka mametraka hafatra ho an'ny mpanaraka ny MBS ianao ho antsika rehetra mpanaraka ny MBS indrindra itsika vahoaka malagasy ary indrindra koa itsika mponiny Moramanga fotoana izao ampanjakatsika ny fahamarinana hitondrana izao tanànatsika izao anovatsika ihany koa ny zava-misy eo amin'ny tanànatsika ao Moramanga ao satria tena latsaka katerena tokoa ny tanànatsika vonina izahay hitondra izany tanàna izany anondrotra izany tanànatsika ao Moramanga izany ametraka ny fahaizanay ny risim-ponay rehetra ampisondrotra io tanànatsika io mba ho modely amin'ny commune rehetra eto Moramanga eto efa ela ny nanomananay ny firotsahana omera ao Moramanga iny ny vokany nandresy itsika kanefa vokatra hafa ny navoakan'ny tribunal administratif raha tsy maintsy izotra amin'ny lalana hafa izay namendry zareo isika satria izay ny navoakan'ny tribunal raha tsy maintsy izotra amin'izay ozy aho dia manome toky anareo aho fa tsy maintsy mbola irotsaka itsika hifaninana tsika tsy matahotra ny fifaninanana ary mametraka ny fahatokisana aminareo koa izahay Ajan-Drena Vony candidatim ny fanohananareo mponiny Moramanga satria itsika ihany no afaka andray tanana ny fampandrosoana ny tanànatsika koa manasa anareo izahay anohana amin'ny fomba rehetra raha hiditra amin'izay fifidianana manaraka izay arovantsika ny safiditsika satria tsisy afatsy ny fahamarinana ihany no fampandrosoana tsy misy raorao ena re dia mamerana ny fisaorana amin'ny Ajan-Drena Vony ampatsivina ihany candidat avy amin'ny atokitrika Madagasikara atao amin'ny tanànan'ny Moramanga izy nandritra ny fifidianana communal teo dia makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana tany atokantrano mameraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7 arivo Dinika